nanomboka androany zany dia manimpofina fety ny tanàna ao anatin'izay fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena izay fa tsy mitsahatra manome fahafampo an'ny mpanjifany ihany koa ny Telma nampahafantarina androany ny tolotra vaovao ao anatin'izany tambazotra Telma izany. Tanàna misy 10 eto Madagasikara no afaka ampiasa ny 4G miaraka amin'ny Telma amin'ny alalan'ny backbone national amin'ny fibre optique. Lalana voalohany ety amin'ny faritry ny Océan Indiana sy aty Afrika mihitsy no izany nivondrona Telma no ny fahafahany manome tolotra ity. Io maran'io fotesa amin'ny Ibis 500 no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy izany tolotra izany. Le 4G qui va vous permettre de révolutionner votre façon de travailler avec votre téléphone ou avec les produits 4G. Vous allez déjà pouvoir partager vos vidéos instantanément sans attendre de revenir dans une zone Wi-Fi pour le faire. Vous allez pouvoir partager votre connexion facilement avec plusieurs personnes avec une très bonne qualité en face. Miaraka amin'ny tambazotra 4G dia agnana kokoa sady avo lenta koa ny fahazona ny internet. Mivoatra ihany koa noho izany ireo fitaovana ampiasaina miaraka aminy ary dia manoatra ireny fitaovana ireny amin'ny vidiny mirary ihany koa ny Telma. Amin'izao fanombohana izao dia mitovy amin'ny saran'ny 3G ihany ny fandefasana amin'ny alalan'ny 4G. Afaka mandalo io nivon'ny Telma Shop ihany koa ireo mpanjifa raha te hanovany puce-n'izy ireo anaraka ity tolotra vaovao ity.